Aleluia. Mbola miverina amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo aho ny teny fanahy masina izay nolazainy teo fa hivavaka aloha aho Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra Andriamanitra tompon'izao rehetra izao ianao. Andriamanitra tsy azo vazivaziana ianao ary marina amin'ny teninao Jesosy. Jesosy ambarao amin'ny vahoakanao, tianao ambara araka ny teninao Matteo 4:20 Jesosy, izay ampitandremanao anay, hiarovanay tena mandrakariva eo amin'ny fanatrehanao. Itenena fanahy masinao, apetreo ny nofoko, apetreo ny nofoko Dado Jesosy, iteny ianao Jesosy, mitenena araka izay tianao. Saotra Jesosy, amen, amen. Riavana malala ny teny fanahy masina teo, ny fiandoham-pahoriana, ny fiandohany fahoriana. Teny izy teo mafio izy, zanako izy, teneno izy li vahoaka, teneno izy fa tonga ny fiandoham-pahoriana. Le catastrophe izy arrive, le catastrophe arrive. Vakiko ny tenin'Andriamanitra Matteo 4:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niala teo kianjan-tempo Jesosy dia lasa nandeha, ary ny mpianany nanantona azy hampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Fa izy namalaka nanao taminy hoe, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela isy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay andro hatongavan'izany ary izay famantarana ny fiavianao sy ny fahataperany izao tontolo izao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe, mitandrema fandrao isy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe, izaho no Kristy, ka maro no voafitana, ary andre ady sy firazana ady anareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy mosary sy horohorotany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohany fahoriana. Amen. Ny teny fanahy masina teo tamin'ny maraina hoe, mafio izy, mafia, le catastrophe arrive, le catastrophe arrive. Ho avy ny zava-doza hitranga amin'ity tany ity, dia firenena mely firenena, fanjakana mely fanjakana. Riavana, fiandoham-pahoriana, fiandoham-pahoriana ho izy ny fanahy masina. Angirifiry ny tany, angirifiry ny firenena, oh Jesus, angirifiry sarany vehivavy marary hiteraka. Riavana malala, naiza misy ianao, ninona asa misy ianao, midina ambany dia ambany ianao manetretena mitady ny tavan'ny Tompo isan'andro. Ho avy ny tompo catastrophe arrive izy, ka mafy, le catastrophe arrive. Dia me peuple, teneno izy ny vahoaka, teneno izy ny zanako, fa catastrophe izy ho avy izy ny zava-doza hiatra amin'ity tany ity. Io mampatsiahy fanahy masina troisième guerre mondiale. Io ady rehetra hitantsika io, tsy hijanona tsony io. Firenena mely firenena, fanjakana mely fanjakana. Catastrophe arrive. Catastrophe. Alléluia. Mibebary tompoko. Raha ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy Tompo ho mpamonjy amin'ny fiainanao, raha ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy
raiso Jesosy re tompoko tompamotry ny fiainanao, raiso tsy ho zakantsika ny zavatra hitranga amin'izany dia pira ke pira zavatra ho avy amin'ity tany ity. Maniraka ny anjely ny tompo, maniraka ny anjely mitondra ny sabatra, amiravira reban-tevo beba ianareo beba izy tompo, aza raisina eny ivelany fotsiny ny teny tompo izay manany amintsika. Indraindray tsika mety home, indraindray tsika mety mandray vazivazy, asa Tompoandriamanitra tsy azo vazivazina, tsy azo vazivazina Andriamanitra rehefa miteny izy amin'ity teny ity dia ho tanterahany zany, ho tanterahany zany. Mibeba ny tompoko, mibeba fa ho avy ny loza amin'ity tany ity. Mampatsiahy any tompo io 3e guerre mondiale, mampatsiahy fanay masina ny 3e guerre mondiale arrive, 3e guerre mondiale satria tsy lamina intsony ny tany, tsy lamina intsony. Miomana antsika, miomana iona amin'ny tompontsika. Fiandoham-pahoriana ho izy ny fanahy masina teo, fiandoham-pahoriana ho izy, mafio izy. C'est le début de la douleur, c'est le début de la douleur. Tany mafy Jesosy, amen. Natainy Jesosy tao ny tompoko.